fa eo amin'ny tontolo ny fandraharana kosa no anoizatsika ny fampalalam-baovao fakatsika hatreo izay lafy ny ara-politika izay misedra olana amin'izao fotoana izao ny orinasa Féline de Free Shop misy nandian'olona mikasa amotika ity orinasa ity ka mampitahotra manao fampitahorana sy ansonjay matetika amin'ny orinasa efa tao anatin'ny herintaona izay manao antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra ara moa ny orinasa Féline de Free Shop fanadihadiana erana amin'ny rotsitra koton'irainy eo amin'ny sany mamy Samuel kosa misedra olana ny orinasa Féline Duty Free Shop amin'izao fotoana izao noho ny fikasehan'ny olona sasantsasany amin'ny tehana ny orinasa raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra ao amin'ity orinasa iray ity. Efa hoeritaona izao no hiaran'ny fampitahorana sy ny antsonjay matetika ny orinasa. Raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny orinasa Féline Duty Free Shop dia niatomboka tamin'ny fanesorana mpiasa tao amin'ity orinasa ity ny tantara ary ireo mpiasa ireo dia natolotra ny fitsarana satria nanodikodim-bola tao amin'ny orinasa. Nanomboka teo anefa no nitranga ny fampitahorana rehetra izay natao tamin'ireo tompon'andraikitry ny orinasa. Magaga nefa fa no taoriana amin'izay tsy fantatra aloha na hoe ataontsika hoe coïncidence sa inona no nahatonga azy fa nanomboka amin'izay ny harcèlement izay fomba nazavana azy harcèlement nataon'ny douane amin'ny Féline zany. Nagaga dia rehefa nanomboka nanandrona zany ny douane nanao contrôle aloha dia fantatra mazava fa tafiditra ao anatin'ny asan'ny douane ny fanaovana contrôle fa ny fanaovana kosa raha matahory olo dia verina ngamba fa zavatra tsy tokony ho atao. Tsy mijanona amin'izay ihany ny zavatra nataon'ireo mpiasan'ny douane sasantsasany fa nalaina ny ordinateur na machine zany nalain'zareo noentin'zareo tany amin'zareo tany nandritra ny 3 volana izay efa hafahafa ihany satria tsy misy na ny constat judiciaire tamin'angalany ny ordinateur. Ny zavatra tsikaritry ny mpitantana ny Féline rehefa vita ny 3 volana dia hita fa misy zavatra tsy dia mitombona loatra zany ny fitakian'ny douane. Nangataka ny sy ny marimaritra iraisana trano ireo nampisy olana ny orinasa Féline ary nandahy izany ity farany. Mbola nitoy ihany araka izany ny antsonjay isan-karazany hatramin'ny filazana fa alefa eny anivon'ny fitsarana andraraha saingy hatreto dia tsy nisy izany. Nitaky vola amin'ny tena fito lavitra isariary tamin'ity orinasa ity ihany koa ireo nampisy olana ny orinasa ary nanampaka ny fahafahana manondrana ho an'ity orinasa ity. Mpiasa 80 no kasain'ireo mampiorooro ny orinasa Féline Duty Free Shop ho esorina amin'ny asa fivelomany ka noho izany dia mangataka ireo tompon'andraikitra eny anivon'ity orinasa ity ny tokony hijerevana ny olana mahazo azy ireo.